Faalomerabantsika tsirairay avy indray tratra ity alarobia fa rombin'ny folo volana marsa ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola nomeny an'izao fofinaina mahavela avy amin'izao ary afaka miaona amin'ny alalan'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto. Ny rariana dia tombo fitiavana, tombo hery mandrakarivana ianao eo ampanarahana azy. Alohan'ny hidirantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Ry Andriamanitra tsara indrisan-danitra mbola avy ampisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Misaotra indrindra tompo satria miahy ny fiainanay manokana ianao ary mankahery anay mba hananay faharetana. Tompo meteza ianao mbola zavatsoa aminay hatrany ka tsy hitovy tokoa anie ny manompo anao sy ny tsy manompo anao fa izahay dia handroso mandrakariva amin'ny fanarahana anao. Tonoina sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha tena mofinaina androany dia mitondra lohatena AMPIASAO ho voninahitran'Andriamanitra naraina Matio 5:20 andiny 7:20 manao hoe fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Amen. Tsy ny fanomezana lehibe sy miavaka ihany takian'Andriamanitra sy ankasitrahany fa takiany ihany koa ireo talenta kelikely kokoa ary ankasitrahany izany raha toa ampiasain'ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny voninahiny. Moa ve isika tsy efa tonga mpanompon'ny tompo noho ny fahasoavany? Araka izany tsy atsika ny fananana nakinina tamintsika fa ny tompo. Antenaiko fa hisy ezaka atao any am-piangonana tsirairay mba hamoazana an'ireo tsy manao n'inon'inona. Engany mba ataon'Andriamanitra izay hatsapan'izy ireo fa ho takiana amin'ilay talenta sy ny tombony ary raha manao tsy rambina ny fanangonana talenta hafa ankoatran'izany izy dia ho very ny talenta anankiray izay ananany ary ho very koa ny fanahany. Efa miomana hiverina ny tompon'ny trano ary antso an'ireo mpitata-pananany mba hampamoaka azy ireo ny amin'ireo talenta izay nakinina taminy. Hamindrafoa amin'ireo izay mitoe-pona ny Andriamanitra, ireo izay andreny fankasitrahany hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, dia ny asa mba hampitomboina ny fahaiza-manao sy ny fitaovana ananany ho voninahitr'Andriamanitra. Iza no tonga hanampy an'i Jehova? Eny, hanampy azy hamelony mahery, miasa satana ary maharitra. Jeneraly mahatoky izy eo amin'ny asa fitarihan-tafika ataony. Manana miaramila mpiambina eny rehetra eny izy. Inona kosa ny ataon'ireo mpanompon'i Jesosy Kristy? Moa ve miakanjo ny fiadiana izy ireo? Moa ve miambina sy mahatoky izy ka hatsena sy hatohitra ny tafika mahery ny fahavalo sady tena hoe restorika manantena ny anao hafa ny asany? Dia sika rehetra hifoha fa rehefa tongotra ny ora ilazana manao hoe izay manao ny tsy marina aoka mba hanao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mba hialoto ihany izy ary izay marina kosa aoka mba hanao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mba hiamasina ihany izy. Izao indrindra no fotoana mety hikatsahana ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny toetra ary handraisan'ny akanjo fotsy mba hahatonga antsika ho vonina hanatrika ny lanonana fampakaram-badiny zanak'ondry. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Irinay tokoa ny izahay mba ho voafo ka handray an-tanana sy hampitombo an'ireo fanomezam-pahasoavana izay fanomenao anay. Aoka ianao Tompo mba handrisika anay hatrany ary aoka ny fanahinao masina ametraka anao aloha laharana. Afantaranay mandrakariva ihany koa fa mandalo izao fiainana izao rehefa tokony vonina izahay ny amin'ny fiaviana tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra. Anaran'i Jesosy. Amen. Salam
a